Hira zay inonareo eo dia anisan'ny misy diatanako be deaibe eo anatin'izy io na ny tonony na ny rythme zay ho avy eo Nivoaka ofisialy ny Hira Faneva zay ho ampiasaina amin'ny Jeux de l'océan Indien ny taona 2024. Tsy natoran-drao ny filoha-pirenentsika nametraka dian-tanana tao amin'ny tononkira sy ny gadona. Novelomin'ny mpanakanto maromaro toy ny Jery Marcosy, Zokivonjy, Nashanna, misy an'ny mpanakanto avy any Atsimo Velonandroy sy ny mpanakanto Simonda ary Agrady sy ny maro tsy voatanisa. Nisavoritika ny vahoaka malagasy. Betsaka ny tsy tiany an'le Hira Faneva, betsaka ny kosa ny nankafy, betsaka ny nanome fanakianana. Fanontaniana mipetraka dia zao: misy fandraisana amin'ny fandraisan'ny filoham-pirenena anjara ve ny tsy hatiavan'olona n'ity Hira Faneva ity, sa misy fandraisana amin'ny mpanakanto Jery Marcosy? Ndao jerintsika inona mariny ireo fanehoan-kevitra zay nasehon'ny vahoaka malagasy. Ho tontosaina eto Madagascar manomboka amin'ny 13 Aogositra ny taona 2024 ka hatramin'ny 15 Septambra 2024 zao ny lalao nosy andian'ny varaika ambin'ny folo. Nivoaka ofisialy ny Hira Faneva zay ho ampiasaina amin'ity lalao nosy ity. Nanambara moa ny filoham-pirenentsika filohan'ny Rajoelina fa ny Hira Faneva zay hitantsika dia misy dian-tanany ary misy fandraisany anjara tao amin'ny tonony sy ny rythme na koa ny gadona. Etsy andany misy ihany nankafy an'le hira satria hoy ny sasany hoe kanto le hira ary sady mahafinaritra amin'ilay izy dia misy dian-tanan'ny filoham-pirenena malagasy ny ao anatin'ny tononkira sy ny gadona. Sady ny mahafinaritra amin'ilay izy koa dia misy mpanakanto maro samihafa ny avy any Atsimo, avaratra, Antsinana, Nandrefana ary misy koa ny mpanakanto voan-tany zay miara ny salahy namorona sy namelona n'ity hira ity. De mandrona zay ihany de misy koa ny manamafy zany fa nyreo olona manan-kena reo dia olona tia fanavakavahana satria betsaka ny mpanakanto zay avy any amin'ny faritra, dia zay mahatonga ny olona zany tsy tian'le hira. Etsy ankilany kosa ny ankabetsahan'olona dia nanan-kena ity hira ity. Tsy fantatra hoe noho ny fandraisan'ny filoham-pirenena anjara tamin'ny tononkira sy ny gadona, tsy fantatra zany. Tsy fantatra hoe noho ny fisian'ny Jery Marcosy zay fahitantsika etsy eroa ary izy raha teo fantatra amin'ny rythme patsipatsa, izy raha teo hita miara mipetsapetsa amin'ny mpanao politika. De misy fanehoan-kevitra vitsivitsy zay ho asintsika eto, anisan'izany ity fanehoan-kevitra ny namana Koto Lilahimahitsoambo. Ahoana nambarany? Ny zavatra hitako zany aloha zany ny tsikirehetra samy nahita hoe tena tsisy lavanazy le hira, tsisy lavanazy, tena mamenatra raha reny mba zavatra mba asehony gasy amin'ny iny moa zany reo nosy manodidina. Fanakianana voalohany zay napetraky ity namanako ity dia ny rythme. Ny rythme zay nampiasaina amin'ity Hira Faneva ity dia tsy rythme malagasy velively. Malagasy dia manana rythme maro be. Fa naninona ny rythme dombolo, maninona hira koasakoasa no nampiasaina ho atao Hira Faneva. Aiza amin'izany ny endrika ny mamalagasy. Nampatsiahy namana Koto fa manana rythme maro be ny malagasy toy ny basesa, salega, misy ihany koa ny bawety, misy koa ny malesa sy ny maro samihafa. Fa maninona tsy nampiasainy zany? Fanamarena faharoa zay napetrany
betsaka ny ratsy feo anatiny fa maninona tsy naka olona tsara feo maro be olona tsara feo a Madagascar milaza fa misy vanina ireo mpanakanto ireo fa maninona olona mba tsara feo napetraka tao ankoatr'izay misy rapy ao anatiny ao zay ahitantsika ny mpanakanto agady zay manana havanana amin'ny resaka rapy dia tsy rythme malagasy ivelively araka an'ity fanambarako ity. Ankoatran'ny namanako dia maro ny fanakanana zay nandalo tato amin'ny tambazotra tsirasira. Alaitsika amin'izany ity namana anankiray ity nanambara izy fa tonga dia mazava tsara hoe mialatsiny tompoko fa omeko aotra n'ity Hira Faneva ity satria zao nametraka fanontaniana izy hoe mba efa nijery sy nakatahaka nihita ny Hira Faneva izay efa nisy folo taona nifandimby ve ianareo nifinda ny hira io zany teneny dia izy ihany namalaza azy hoe tsia dia izy niteny hoe aza atao an'izao le firenena tsy terena ny hira tompoko fa aingam-panahy azoko enoina fa mety maro ny sanganasa zay mety mafy an'izany zay ho mitera namana ity. Misy koa fanakanana maro be ankoatr'izay resina ihany koa ty fanakanana anankiray ity izay tato amin'ny pejy zavatsoa hoe voalohany indrindra dia tsara aloha ilay hiezaka na mifangaroana be dia be tao anatin'ny Hira Faneva ity fa izao kosa eo amin'ny sehatra iresi-pirenena tahaka itony dia tena mila zavatra qualité no atao. Araka ny nambaran'ity pejy ity dia tokony misy départementa mihaino sy mijery any tolokira mélodie sy ny clip sy ny sisa dia nanambara moa izy fa menatra raha izaho manokana na dia hiprezante an'io eraky izao tontolo izao tahaka ny hoe hira propagande dia rythme tany amin'ny propagande no nampiasaina amin'ity hira ity dia ny heviny manokana moa dia azo vaina na manao hafa raha mbola azo atao makasitraka dia tsisy ankiafina fa niteny izy hoe aleko lavitra le Hira Faneva tamin'ny taona 7 satria satry ny foana no ileno an'izany